Alleloia, miaraba antsika rehetra amin'izao andro maraina ny 5 ny volana May 2024 izao. Ary tahin'Andriamanitra ny ianao any amin'izay misy ianao any ombanao ny tompo amin'ny zavatra rehetra ataonao. Ary mba alefa amin'ny commentaire hoe aiza moa zany misy ianao eto ambonin'ity tany ity eto Maurice sa Madagascar sa Canada sa Europa, mba mangataka anao mba alefa amin'ny commentaire hoe aiza misy ianao. Halleluja. Ity volana ity moa dia volan'ny fahendrena. Ny lohatenintsika androany dia ny hoe fahendrena sa vola. Fahendrena sa vola. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny mpitoroteny 7:12. Mpitoroteny 7:12 izay milaza toy izao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy: fa fialokalofana ny fahendrena ary fialokalofana ny vola, ary mahatsara ny fahalalana dia izao, maro ny ainy manana azy ny fahendrena. Amen. Izany hoe ny Baiboly dia milaza mihitsy hoe fialokalofana ny vola ary fialokalofana ihany koa ny fahendrena. Ny vola mantsy dia afaka miaro ny vatanao, fa ny fahendrena kosa miaro ny fanahinao. Ny vola afaka hividiananao zavatra izay mampanisy confort eo amin'ny fiainanao, kanefa ny fahendrena dia mitondra anao any amin'ny fiainana izay akasitrahan'Andriamanitra. Be dia be ny olona manome fotoana, manome ora, manome andro mihitsy isan'andro mba hahazoana vola, nefa tsy manome minitra kely fotsiny aza mba hahazoana fahendrena. Mety mijery ny compte, mijery ny vinavinana projet, mijery ny vola miditra, nefa tsy mijery ny tohi-po, tsy mijery hoe inona ny fanapa-kevitra na hoe inona ny anjara voatendrinao. Androany ianao oka ianao hiavaka. Halleloja. Tsy maninona ampiasao ny volanao, fa kosany manomboa amin'ny fampiasaina ao anatiny atao hoe fahendrena. Satria ny fahendrena tsy manolo ny volanao akory, fa ny fahendrena dia izao manoro lalana anao, miaro anao, ary indrindrandrindra manome hery anao mba hahatonga ny zavatra ataonao hoe ho ambinina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Alleloja. Jereo tsara mijery tsika ao anaty Baiboly, Lioka 12:12 sy ka hatramin'ny 1:20. Lioka 12:12 ka hatramin'ny 1:20. Tantarany tantarain'i Jesosy mihitsy eto. Niresaka izy momba n'ilay mpanan-karena adala. Io lehilahy io dia nanana hoe vokatra be, ary tena feno mihitsy ny fitoeram-bariny, ary ny vinavinana ataony na projet nataony dia goavana be, kanefa ny fanahiny dia tsy nisy ninina teo anatrehan'Andriamanitra. Nanomana tsara ny hoaviny eto ambonin'ny tany izy, fa tsy nanomana ny hoaviny mandrakizay. Hoe tena niasa mafy izy mba hahazoana vokatra betsaka, nefa nisy tsy niasa mba hahazoana fahendrena. Ary hoy Andriamanitra hoe androany alina ihany dia ho alaina aminao fanahinao. Izany hoe tao anatin'ny alina iray ny zavatra rehetra nahatsangany dia tsy nisy vidiny avokoa. Satria na ny antony, satria le zavatra tena tokony jerena akaiky dia tsy nijerena akaiky, dia ny fahendrena niaraka tamin'Andriamanitra. Raha tsika amin'izao fotoana izao hoe misy olona tafita mety ny fandrarahany, saotran'izay
mety tena hitentsika hoe olona tafity iny, olona tahina be iny, olona mety tsara ny fiainana iny, nefa ny teto Andriamanitra tsy ny teny hoe mpandrara tsara izy, tsy ny teny hoe olona tafity izy, fa ny teny hoe olona daly izy. Satria na ny antony, satria tsy nanomana ny ara-panahiny, tsy nanomana ny fiainany mandrakizay ty lehilahy ty. Eto amin'ny fiainantsika ary tokony hoe ahoana ny ampiaratsika ny tenin'Andriamanitra amin'izany. Androany jereo tsara ny fomba ampiasanao ny fotoananao, amin'ny fahitsinana jerevanao an'izany, tsy eo anatrehan'ny olona fa eo anatrehanao ihany. Firy minitra ianao no mijery telefona, firy minitra ianao no mandany fotoana amin'ny zavatra hafa, firy minitra ianao no manome fotoana ho an'ny ara-bolanao. Rehefa hitanao zay dia manontaniako ianao hoe firy minitra ianao no manome fotoana amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny vavaka. Androany mba omeo fotoan'Andriamanitra mihoatra ny zavatra ara-materialy. Vakio ny tenin'Andriamanitra, mivavaha ianao, dinio ny tenin'Andriamanitra, manontania ianao hevitra amin'Andriamanitra alohan'ny akanao fanapa-kevitra. Aza velan'ny vola no hitarika ny fiainanao, fa aleo ny fahendrena no mitarika ny fiainanao sy mitarika ny volanao. Halleloja. Samy fialokalofana ireo, fa ny fahendrena no manome anao fiainana. Halleloja. Taontsika hivavaka. Raha eo amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy, oka Tompo ho fantatro androany ny amehana eo amin'ny fiainako. Inona ny lara-pahamehana Tompo? Tompo ampianaro hitady fahendrena mihoatra noho ny vola, ary hitady ny sitraponao mihoatra ny marimaritra iraisana, ary hitady Tompo ny mandrakizay mihoatra ny zavatra mandalo. Oka ny fiainako Andriamanitra dia tarihan'ny fanahy masinao, ary afantatra ny sitraponao, fa tsy ny amin'ny ara-tsaiko amin'ny maha-olombelona. Tompo, omeo fo endry izahay, omeo fo mahay madanjalanja, ary indrindrandrindra Andriamanitra, omeo fo izay mankatohanao. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tahin'Andriamanitra ianao raha nahakasika anao zao hanina sahaza foy androany zao, dia manasanao hisaran'izany amin'ny namanao rehetra. Ary tahin'Andriamanitra ianao, ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia toetra ho tran'i Jehova andro lava ianao. Ampitiavana be dia be Docteur Rina ihany. Amen.